Vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza ianao zay ihany dia anisany tokony ho tandremana eo amin'ny fahadiovan'ny rano zany teto andrenivohitra moa sy tamin'ny faritra maro zay nandalovan'ny ianao dia tena niakatra dia niakatra zany rano zany ary anisany mahatonga azy ho maloto kanefa tsy maintsy ho ampiasain'ny olona zavatra mahavarinana ny teto andrenivohitra nefany dia tsy nisy firy ny olona ny vidy an'ireny hoe suro reny fa raha mampiasa risy dia entiny anasany lamba mitatotra an'izany tsy tahina raha arsansy laza morgane hatrany. Orin ny fandalovan'ny rivo-doza tahaka izao dia mila mitandrina amin'ny fampiasana rano tsirairay satria mety hisy otrikaretina izy ireny. Eny fa na ny rano avy amin'ny pompe aza dia mety hisy an'izany ary tsy tokony hosotroina amin'izao araka ny fanazavana izay nomeny mpitsabo. Ilaina ny mandray fepetra amin'izy ireny. Ny zavatra tsikaritra nefa amin'izao dia mbola vitsy ireo olona izay mampiasa an'ireny fanadiovana rano ireny toy ny sureau sy ny eau de javel. Tsy mbola mazoto mividy an'izany ny olona. Fanareo zany mety malaky firy isan'andro raha zay sureau reo? Kelikely mety eo amin'ny telo. Ho an'ny sasany kosa dia natao anasana lamba izy ireo fa tsy natao anadiovana rano ihany. Nalafasina lamba, anadiovana rano. Rano amin'izao zao dia asiana siro. Rehefa ohatra izay amorana dia mavomavo be ny rano eny amin'ny pompe. Amin'izay madio ilay rano sady mahasalama. Mba tena ahatonga ny rano tena azo antoka dia tsara kokoa ny mampangotraka azy ireny folo ka hatramin'ny 12 minitra araka ny fanazavan'ny dokotera. Tsara ihany koa raha esorina ireo rano miangona mba hisorohana ny fiparitahan'ny moka.